Ahoana Marina. Ho Avelantsika Amin'Izao ve Ity Firenena Ity. Raha tsaroantsika tsara ny tantaranisy teto amin'ny firenena, nanomboka tamin'ny taona 2010. Natao avokoa izay rehetra nanaratsiana ny fitondrana ary nampanantenana ny vahoaka fa ampandroso sy anamora ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Nailika tany amin'ny fiaraha-mitantana ny tsy fahombiazana, kanefa de natao arak'izay nitiavana azy ihany koa ny lalam-panondrenana, itondrana ny firenena ho any amin'ny fampandrosoana sy ny fahalalana hono. Efa trano no voafitaka ny vahoaka malagasy. Manginy ny alatra natao tamin'ny orinasa malagasy nanaovana fisehosehoana politika, toy ny vary sy ny fananan'ny orinasa Tiko sy ny Macro izay nanaovana vary mora, ary tsy mahagaga raha tsy voafehintsony ny vidim-pianana ankehitriny, ary nanjavona ihany koa ny vary mora satria tsy misy intsony ny tokony anaovana izany. Ny taona 2014 indray, inona no tsy nampanantenaina teto? Anaovitra an'izao tontolo izao i Madagasikara, sangany aty Afrika. Santionany ireo fa ity no pirofo mitohoka amin'ny tendany fa mpivadibady tela ary tsy mitazona ny teny nomeny ny mpitondra ankehitriny io. Bulletin mora ho an'ny cadre moyen, ny studio hofana eo amin'ny 200 000 ariary eo. Misy ihany koa ny trano mora ohatran'ireny cité ireny izay aloha eo amin'ny 100 000 ariary eo. Pont anankiroa manara-penitra, flyover ny fitenenana azy, efa natao ny calcul rehetra mba tsy hisian'ny embouteillage dia ny ampita-tafika dia ho ataontsika ohatran'izao izy ireo tafilastoko vary. Efa lasa izao ny roa taona, 3 taona ambiny 6. Ny teo tsy niainga na iray aza. Mbola mitoy ihany ilay fampanantenana pokaty tamin'ny faran'ny taona teo. Fa tena tsy fantatry ny mpitondra mihitsy ve hoe ny vary sy laoka andrahoana aloha izao no manahirana ny vahoaka malagasy fa tsy foto-drafitrasa manara-penitra miaraka amin'ny fampanantenana pokaty. Ailika amin'izay indray izao ny fahantrana lalina mahazo ny malagasy noho ny tsy faiza amin'ny tantana izao. I Madagasikara izay efa rambony fa tsy lohany araka ny fampanantenana nandritra ny fampelezan-kevitra. Dia hoy ny filoha Marika Ravalomanana hoe orinasa maro no mbola misedra fahasahiranana taoriny ny fisian'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara iny. Ny 12 isanjaton'ireo orinasa mivondrona ao amin'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar no mbola ao anatin'ny chômage technique amin'izao fotoana izao. Arak'izany dia ny taona 2020 iny no ny farany, fa ny fiatrehan'ny vahoaka malagasy ny fahasahiranana kosa ahina iamafy raha tsy misy ny paikady matotra avy amin'ny mpitondra fanjakana. Tsy ny any atsimo iantsony ny tena sahirana sy tsy manakanokohanina sy ny rano sotroina fa manerana Madagasikara. Eto Antananarivo ery Itosy ery fantatra fa misy miperaka ny Itosy. Mba alay sary an-tsaina ireo olona zany hoe tsisy rano mandritra ny taona zany. Mba alay sary an-tsaina zany hoe tsisy rano mandritra ny 2 andro fotsiny ary. Aiza ny tsy ahitantsika zany hoe kolokolo zany eto. Tena manao ny tsy fanao mihitsy ange Madagasikara. Gazagaky isika. Raha lazaina fa hoe faharoa gisitrytsika hoa mba entiny lazana fotsiny zany. Azagaky isika satria dia arenantsika mihitsy no miala eto dia makany tsisy takalony intsony. Fotoana tena anjakan'ireo mpandrarava vahiny amin'izao fotoana izao eto amin'ity firenena malalantsika ity, satria isika ato an-trano isika sa malagasy fa nentsika fotsiny eto. Be loatra ny fitaka sy ny fampanantenana pokaty ary ny tsy fahaiza mitantana ataon'izao fitondrana izao. Hatramin'oviny zany ny vahoaka malagasy no hiaritra izao fahoriana izao. Tratrany ny tanjona ho an'ny mpitondra dia ny fampahantrana ny malagasy anamora ny fanambakana azy amin'ny fizarana vary mora sy ny tosoka maro samihafa io. Dia ho gaga ve isika ankehitriny raha ho gisitra maneran-tany ny firenentsika araka ny nambarany filoha Marika Ravalomanana teo? Lazaina fa tandalana i Madagasikara. Asa aloha na ahoana ny fomba fiasa eny amin'ny serana mpiara-manidina eny. Fa ny mahagaga dia any ivelany foana vao fantatra fa misy fanondranana arinan-tsokosoko eto, sa misy tsindry sy baiko midina ihany koa mahazo ireo mpiasa eo amin'ny serana mpiara-manidina eny. Volamena milanja teno amin'ny 7.5 kilao avy eto Madagasikara miaraka amin'ny taratasy ara-dalàna
no tratra tatsy Afrika Atsimo. Mpandeha miisa 3 avy eto Madagasikara no tratra ny polisy afrikanina tatsimo tao amin'ny saranam-piaramanidina ao Johannesburg, nitondra volamena. Nampidirina tao anatin'ny entana fitondra antanana ny volamena miaraka amin'ny vola vahiny. Ho an'ny Dubai ny dian'izy ireo. Nanokatra fanadiadiana ny any an-toerana. Nahitana fa manana taratasy ara-dalàna ireo olona ireo. Voarara nefa ny fanondranana volamena eto amintsika. Fa ahoana marina e! Tahaka izay foana ny zava-nisy teto hatramin'ny taona 2004. Any ivelany foana vao fantatra fa misy arenan'i Madagasikara niondrana any an-dafindrika. Ny vahoaka nefa eto mahantra. Araho any ity tenin'ny filoham-pirenena ity e. Hoenjana amin'ny famaizana ary tsisy indrafo ho an'ireo izay manao kolikoly sy manodikodim-bola mpanjakana. Ireo mpiasa mpanjakana na ireo tompon'andraikitra zay tratra fa nanao kolikoly dia isorona sy ho isan'ny mpiasa mpanjakana intsony izay manao kolikoly sy manodikodina ny vola mpanjakana. Ahoana tsara hoe Andriamatofiloha. Natao tokoa ve io teny io tamin'ilay raharaha écran place Ibomosiseta ary ny famoaham-bola tsy ara-drariny hita any anatina ministera ireny? Nisy ve ny fanasaziana natao teto? Ny vahoaka sahirana. Mitovy ny vidim-bary sy ny atody iray eny an-tsena ankehitriny. Fa mbola ny flyover izay efa tsy tanteraka sy ny tramway izay tsy vita tao anatin'ny 10 taona nampanantenana azy no ampanofisina sy dradradradraina nandritra ny farany taona iny. Dia hoy ny mpanohitra hoe fa nitsakitsana lalam-panorenana tsy fahafehezany fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena, ny famitehana ny orinasa malagasy sy ny maro hafa. Izany rehetra izany no nanjaka tamin'ny taona 2014 iny. Tsy mahagaga raha toy izao ny fahantrana manjo ny firenena noho ireo anton'ireo. Tsy hipetra-potsiny intsony ny antoko-mpanohitra amin'izany tranga mampahonena izany. Taona raiky amby 2014 ity zany tsy hoe 21/20 fa zavatra ho ataontsika dia efa fantatra satria efa ny annonce couleur sika. Efa niteny hoe tsy petraka fotsiny ohatran'izao ary président efa niteny hoe ianao ny filamatray izay alehanao alehanay. Tsy veritsika manana azy. Ny hafanampo anananay satria ianao namindra zany aminay. Ary manateny izahay fa aza vela fotsiny eo amin'izao zay président sao dia lasa zay lasa ny aloha eny. Toy izy président hoe alao hijanona indray aloha. Fa lasa dia tongotra ambian-dakana président fa tsy mety intsony zao zavatra amin'izay zao. Vonona ny namana rehetra ny tany ananana tany ara maniry niditra aty amintsika aty. Ary efa mahita namana sasatsasany maromaro izy. Efa tombala daholo tsika rehetrarehetra. Tonga namana tsy mavomavo fa hiara-midry tsika rehetrarehetra fa tsy amelantsika io. Ianao ny fanantenana, ianao ny fanilo, ianao ny fahazavana. Firenena iaraha-mana ny Madagasikara. Koa rarina raha iditra lalindalina amin'ny fandraisana an-tanana ny fiainam-bahoaka ny mpanohitra. Mafy loatra ny fiainana. Anka ny 20 isan-jaton'ny malagasy dia tsapa. Fa tsy manana fotoana andiniana sy anarana ny raharaham-pirenena intsony. Mila tena mangarahara tsika. Firenena tsara tatantsika. Mamonjy ireo vahoaka ireo amin'ny tena lara-pahamena tena ilaina, rano sotroina, sakafo hohanina, fampianarana ny zanana. Tsy eketsika mihitsy ny fanaovana slogan milaza hoe tany tandalàna Madagasikara. Kanefa izy ireo ihany no manitsakitsaka ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto amin'ity firenena ity. Fanilikilihana n'ireo madinika sy salambabe bahoaka zay tena fa tena tsy manonkanikoana intsony. Tsy anaiky nametrahana ny didy jadona eto Madagasikara isika. Fangalana amin'ny tsy ara-dalàna ny fananan'ny hafa. Fipodona ankerina zao ny fanakatonana ny tsy ara-drariny sy miveloman'ny sasany. Fandrodanana ireo toeram-pivarotana sy zavatra mbafidiram-bola ho anazy. Lara-pahamena amintsika
dia zay mahasomby vahoaka aloha fa tsy zay mahafinaritra azy. Ahoana natokavantsika amin'izany? Fanampitsika, fanohantsika, fanentantsika, ny firaisan-kinantsika mpanoratra ihany no ahafahantsika manatanteraka izany, satria teny efa anatin'ny tena tsy rarina intsony ny mahazo an'ireo namantsika ireo. Mazava ny voalazan'ny filoha Marc manana teo. Tsotra ny tanjona ho an'ny mpanohitra, dia ny mahasoa ny vahoaka fa tsy mahafinaritra azy. Efa ela ihany mantsy izay no nanitsy ny mpanohitra izao fitondrana izao, saingy raha natondraka ambolongisy izany. Maro ny zava-bitan'ny RMDM sy ny antoko tim tamin'ny taona 2020 iny. Ankoatra ny tolo-kevitra ason'ny firenena dia anisan'ny avaka indrindra ihany koa ny fanampiana ireo olona tratra ny kere tany atsimon' Madagasikara iny. Ny fangatahan'ny olona any atsimo Andriamatofiloha tokana ihany. Mitsangana ianao hamonjy ny firenena fa mangetaeta i Madagasikara. Ary mbola maniry dia maniry koa ny any atsimo ny hitohizany fanampiana tahaka andreny satria sahirany tena nona mangetaeta ry zareo any antsimo. Politika no soloko tena eto Andriamatofiloha dia iresaka amin'ny anaran'ny politika. Raha mitsangana ianao Andriamatofiloha, iara itsangana aminao ny mpanao politika rehetra. Ary raha mandeha ianao dia iara andeha aminao koa ny mpanao politika rehetra. Ny akaiky volan'ny mpitondra ihany sisa no mahita fa mandroso i Madagasikara, izay firenena faharoa amin'ny mahandra indrindra maneran-tany. Ny orinasa mba hiasan'ny vahoaka akatonareo, ny mpivarotra madinika kotabaina isan'andro, ravaina sy arodana ao anatin'ny vanim-potoana ny krizy tahaka izao. Raha tiany mpitondra anara-dalàna ny vahoaka, dia izy ireo aloha ny tokony anaja sy anaraka lalàna voalohany. Ampiaro ny lalàna ho an'izay mpandrava lalàna teto, indrindra fa tao anatin'ny fihiboana iny. Teo Avelantsika Amin'Izao tokoa ve ity firenentsika ity? Fa Ahoana Marina e! Ahoana Marina e!